Faly miarahaba antsika izany tena koa ny ambasadeur-n'i Joshua sy ady Eliano mandroso tokantranontsika ny amin'ny teny ity. Fampianarana lalàna 7 indray ny iarahantsika na ny fanambarana fa 5 angamba izy irery diso fa enina raha fanambarana satria fanambarana foana zao mandeha zao amin'izao tsika miteny zao dia mazava ho azy fa mamerina ny fiarahabanantsika rehetra atao tokantrano izay mihaino sy manaraka na amin'ny radio zany na amin'ny televizion na amin'ny internet maro samihafa tonga ny fotoantsika izay iarahantsika amin'izao teny tsara izao. Ary ny lohateny fampianarana moa dia hoe Rosia no lehiben'ny extraterrestre miomana ry olombelona ny amin'ny loza. Ka teo moa tsika ilay nijery an'ilay hoe Rosia ny bibidia dia tsy mino daholo ny olona hoe Rosia izany hatanjaka na mahery sy ny karaza satria mbola ny Amerikanina mihitsy no hitamaso hoe izy ny matanjaka raha ny hitanomasonareo dia zay. Izay nefa efa nampiantonareo hoe aza mijery ny hitamaso fa mijery ny tsy hitamaso ny tena izy. Any amin'ny tsy hitamaso ny tena famarinana fa tsy eo amin'ny hitamaso akoriny. Ny tsy hitamaso ny tena mitondra fa tsy ny hitanomaso izany. Ka andaontsika aloha hijery ny teny hoe tonga marina ny extraterrestre ary eo ilay voalaza ary amin'ny bokin'ny Apokalipsy 9 hoe niraraka tahaka ny aviavy manitsina ny vonya ny kintana miraraka tamin'ny tany. Nefa ny raha kintana iray no miraraka amin'ny tany izay lehibe noho ny masoandro dia manjavona ny taninareo. Mazava-be zany. Ahoana nefa ny ty hoe miraraka amin'ny tany ny kintana fa tena kintana tokoa ve io miraraka amin'ny tany io? Valiny tsy kintana no miraraka amin'ny tany fa ny extraterrestre io resana hoe kintana io. Ataontsika aloha zany hijery tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay araka ny bokin'ny Apokalipsy aloha vakitsika atitsika ny miainga zany aloha hoe ny voalaza ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy dia ny kintana dia ireo extraterrestre io no firesana amin'izany. Apokalipsy 7 dia miloko ny andininy firy moa zany. Vakitsika aloha ny andohan'ny voalohany Apokalipsy 9 aika hatramin'ny firy zany aika hatramin'ny 2 ny vakitsika dia izay hitantsika ny fiafarany eo zany. Andin'ny voalohany zany. Ary ny anjely 5 nitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy tanonoa ary nanokatra ny lavaka tsy tanonoa izy dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy tamin'ny lafaoro lehibe ka tonga maizina ny masoandro sy ny apakapaka no ny setroka avy tamin'ny lavaka. 7 ary nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka nakany amin'ny tany ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny maingoka amin'ny tany. Dia maro samihafa moa zany mitoy amin'izay fa ajantsika teo. Fa eto zany dia nahitantsika hoe nisy kintana ny latsaka avy tany an-danitra latsaka tany amin'ny tany. Mazava moa zany fa matoa latsaka nazerana dikan'izany moa toa ny latsaka avy any fa tsy hoe tsy gidigidina fotsiny fa nalatsaka ny dikan'izany ary dia nitotona ny tany. Dia nomena an'ity anjely ity ny fanalidiny lavaka tsy tanonoa dia nanokatra ny lavaka tsy tanonoa izy nakany amin'ny lavaka tsy tanonoa moa zany toerana misy ny devoly satana izay efa mirehitra ao anatin'ny elo ihany koa. Dia ireo fa lasa nan'ilay nakany anatin'izany toerana izany ireo ao anatin'ny lavaka tsy tanonoa zany izay misy fitoerana ho an'ny efa voalahatra hipetrahan'ireo devoly satana ireo ho an'izay efa nazerany dada Iava sy ahosoan-tany. Dia ity anjely ity nefa izay hoe tahaka ny kintana fijery azy dia io ilay mitarika an'ilay biby ao anatin'ny lavaka ao vakitsika ao amin'ny andininy izy moa zany ao amin'ny andininy 10 ao amin'ny 10 sy ny faraka 20 jerevantsika
ary nanandrambo tahaka ny maimiko izy sady misy fandromana. Io zany le hoe le biby nivoaka avy anaty lavaka tsy hitanono tsy hidirantsika eo fa izy mamelany tany fotsiny no hitantsika eo. Ary amin'ny rambo no misy ny heriny hampahorin'ny olona 5 volana. Ary manana ny anjely lavaka tsy hitanono mpanjakana izy. Ary lasa mpanjakanay zany ty anjely ty ny teny izy ary io no tena nidiry izy anreto biby reto. Ary anarany amin'ny teny Hebreo dia Abadona, fa amin'ny teny Grika kosa dia Apoliona no anarany. Ka eo zany ty anjely ty dia mazava be fa kitana ny fiteny azy. Ary ny kitana zany lay lazaina amin'ny soratra maseto dia extraterrestre zany le izy, satria anjely avy any an-danitra no latsaka amin'ny tany. Ka raha vao miresaka kitana zany tsika, satria kitana mihitsy no resahantsika eto voalohany, dia makaiza le kitana rehefa avy eo dia izay kitana izay no resantsika hoe ny kitana resana ao anatin'ny bokin'ny soratra masina jiosy ao anatin'ny Sefer Torah na tany aloha na tateoriana dia milaza ny zareo extraterrestre zany. Misy aloha ny extraterrestre tsara, misy ny ratsy. Fa ny atao extraterrestre mantsy resako anao dia ny ratsy daholo ny hitanareto amin'ity planeta Terre ty, ny ratsy. Fa ny atao extraterrestre mantsy dia le tsy mipetraka ety an-tany, tsy avy eto an-tany, tsy mipetraka eto an-tany, fa avy any ambony eny zareo na avy any amin'ny toerana hafany dia tonga amin'ny tany. Dia izay ny atao extraterrestre ny anarany zany. Zany hoe olona tsy monina eto fa nandeha eto. Zany hoe vahiny zany zareo raha tena izy, vahiny amin'ity tany ity, satria tsy eto ambony tany mihitsy izy mipetraka fa ny ananany zareo no mipetraka. Dia izay no atao hoe extraterrestre. Ka ny extraterrestre resantsika eto nefa dia reto anjelin'ny vadika reto, fa anjelin'ny vadika moa ty resareto ity. Zany mahatonga ny anarana teo hoe Abadona na Apoliona amin'ny teny Hebreo dia natao hoe Abadona, ary amin'ny teny Grika kosa natao hoe Apoliona. Kanefa ny anarana Abadona sy Apoliona dia anjely ny devoly reo. Raha mijery boky livre satanika any nareo dia hitao io fa anisan'ny elema ambony indrindra ao anatin'ny groupe satana reto Abadona sy Apoliona reto zany. Anjelin'ny vadika zany reo, zay atao hoe Abadona sy Apoliona. Any amin'ny boky livre satanika ao anitanareo anaran'io fa eleman'ny lunaire eo, eleman'ny bibidia na le dragona zany izay miasa amin'ny andro farany. Ka ny tiako tenenina zany eto dia aseho aminareo hoe ilay kitana dia tsy iza fa extraterrestre ratsy, ilay devoly satana izay naseho sary kitana zany. Ary reo ilay miraraka amin'ny andro farany, nasehoko amintsika moa zany izy eto zany. Lovaka etsika ndray zay teny zay amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 4. Apokalipsy toko 4 dia amin'ny andinin'ny fahafindra amin'izy ity. Ojevatsika kely andinin'ny 17, Apokalipsy 6:13. Ary ny kitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voan'ny manta, raha ozongozon'ny rivotra mahery izy. Zay zany hoe niraraka tamin'ny tany zany ny kitana teny amin'ny lanitra teny ambony teny zany, tahaka ny rivotra manozongozona hazo anakaiky zany rehefa ozongozon'ny rivotra zany ny aviavy anankiray le azo teneniko dia miraraka ny voany. Dia ohatran'izay mihitsy izy ny fisehon'ity sary ty araka ny voalazan'ny soratra masina. Zay zany zavatra misy eto zany hoe rehefa nozongozony ny rivotra zany lay azo dia miraraka ny voan'ilay voalazana ety aviavy, zay toy ny aviavy zany. Dia ohatran'izany koa ny filatsaky ny extraterrestre eo zany amin'ny andro farany. Dia tatia tsara fa ilay hoe naorina tahaka ny ina moa aiza moa zao le hoe amin'ny andiny aiza moa izy amin'ny andiny 19 hoe ary nay tao rehefa novany tomboka sy efaenina dia nisy horohorontany mafy tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny ravokoa ny volana. Io le nresantsika tany aloha hoe rehefa avy ny andro farany dia mivadika dolony amin'ilay takosina ina moa zany ilay mikorotana be eny ambony eny amin'ilay ady sy ny fandravana iny dia mivoaka ny setroka sy ny karazany izay mivoaka ary dia tahaka ny hoe mitakosina raha mihitsy ny volana io ary ny masoandro tena maizina tahaka ny lamba volosy fisaonana zany, ohatra tahaka an'izay mihitsy ny tazana zany. Dia niraraka ny kitana teny amin'ny lanitra ary amin'ny andiny 17
dia lasa tahaka antaratasy voaorona ny lanitra ary ny tendrombohitra sy nositra dia nafindra nyla tamin'ny fitoerany amin'ny andro farany zany dia iseho daholo dia nefa zao le andro farany zao dia misy olona momamoaka fanambarana hoe mampimebe ony fa tsy misy an'izany andro farany zany ny olona teny an'izany dia olona ampiasaina divoly hoe tsy misy zany guerre mondiale sy ny karazana zany eny divoly aloha tsy maniry an'izany ny divoly satria raha ny guerre mondiale ny tonga amin'ity tany ity dia ny divoly ny potika amin'izany ka tsy tely zareo divoly zany dia tariky ny divoly rehetra tsy te an'izany fa ny olona miaraka amin'ilay Andriamanitra ny Abrahama ilay Andriamanitra marina ilay namerina ny jiosy eo amin'ny taniny dia miteny fa misy ny ady fara izao resahantsika izao ny izy efa nampianariko anareo kely izy reny ny teneniko anareo reny soatra maso ny losanjony tany dia avy zay ampahory an'izao tontolo izao sy ny karazany dia miatra amin'ity tany ity zany dia hitantsika hoe ny farisen'ny Amerikana izay tsy nohony olo hoe aiza koa misy Amerikana ho resy ka izy eny tsy mandeha amin'ny heritreritra ny masonareo mahita ary tsy mandeha araka ny fijerinareo fa mandeha araka ny planin'Andriamanitra eo indrindra antsika niditra amin'izay hoe ho an'ny olona miteny hoe tsy misy an'izany guerre mondiale sy ny karazana zany dia mampimebe mihitsy raha ohatra ny tsy misy ny guerre mondiale satria ile ihany no teny an'izany dia tokony tsy misy le horotan'ny popoka be io dia tokony tsy misy le rivotra mahery dia tokony tsy misy ny tondra-drano dia tokony tsy miakatra ny hafanana fa milamina daholo ny taninareo fa ny zavatra hita nefany izay ny tenen'ny Elia miatra amin'ny taninareo daolodolo ary ny teny anidina ny tomobile orianao tany amin'ny 2003 ny teny an'izany tsisy ninonareo fa manidina ny tomobile amin'izao tsika miteny izao tanteraka ny teny Elia dia tahaka an'izany koa ny mahatanteraka ny hoe tsy maintsy misy ny guerre mondiale ary tena tsy maintsy misy ary efa mifitra ny poany eo aminareo ohatrany hoe fa ina zany mbola tsy poany ka zany mbola hitory tenen'le vazaha zay fotsiny izy fa zay fahalefa dia fahalefa zany hoe tsy miandry ny Elia io vao mipoaka fa ny Elia ao anatin'ny vanim-potoana zao Elia azo mihitsy ny poany zany rehetrarehetra zany fa ny lalan'ny Elia fotsiny aloha mbola amboarina minony amin'le hoe mbola hitoana n'le vazaha ny ampitan-dranomasina hoentina ho any amin'ny Ahosoa mazava ho azy zany fa tsy maintsy mbola lamina ny lalan'ny Elia fa zay mipoaka dia tsy maintsy mipoaka ary zay mirefotra dia tsy maintsy mirefotra ary zay miady dia tsy maintsy miady fa tsy maintsy miady ny tokony miady zay dia tsy azo lavina mihitsy iny zay fa hitantsika eny ihany ny toyny fa ho anao zay miteny an'izany hoe tsisy ny guerre mondiale zany ianao ny maty voalohany dikan'izany zay fotsiny valina dia tohitantsika ny teny amin'izay teo hoe kitana zany ty resahana ilay kitana miraraka ty zany tsy inona fa anjely vadika reo extraterrestre reo any hoe miraraka daholo zany reo extraterrestre reo nydikan'izany hoe miraraka tamin'ny tany izy io hitantsika hoe ary nikitana amin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsina ny voan'ny manto niraraka ny extraterrestre reo le hoe mibaboina ny tany extraterrestre io manababo ny taninareo izy iny isiakatozo ngama izy razy diso a vetsika vakina kely le mamy dia mamy ny tany voababy dia voababy ny tany tsy haiko le isiakatozo nreo vakitsika re aiza moa izy inakizy sa izy amin'ny 24 tsy haiko tsony izy ny tena marina amin'ny 24 kosa ngamany ndaso anao jerentsika kely zay ao aty izy ty isy a 24 raha manomboka ao amin'ny 1 indro iava mahafona ny tany ka manao azy zay zany le ny taninareo dia ho fona ka tsy misy olona na herina fahefana afaka manohitra zany teny zany teny marina le zany raka izy fa ny olona miara-miasa amin'ny telefony milaza fa tsy misy zany ka mampioka azy ka manely zay monina ao aminy ary hoe tena ho potika mihitsy nyzany ny taninareo ary ho foanana ka ho sahala ihany ny anjony mpisorona sy ny voaka ny tompolasy sy ny tompo vavy sy ny maro samihafa dia andao ary ao amin'ny andininy fahafiry amin'izay ao amin'ny andininy fahatelo atao foana dia foana tokoa ny tany ary dia ho baboina tokoa ny tany io izy io tena ho babo ny olona ao zany hoe misy manafika le tany dia natao babo ny tany ka tena foana dia foana ny tany zao tontolo izao ny voalaza amin'izany fa iavany efa nyteny izy ka misaona sy malaza ny tany ary milofika sy malaza zao tontolo izao izao tontolo izao mihitsy ny resahana eto fa tsy hoe Israel nary ananareo fa tena izao tontolo izao novoa amin'izany fahorimbe sy fahasiaranambe zany
makay indrindra am'zay tsika zany teny hoe de makay zary ty problème ity satria extraterrestre ny voalazantsika ty hoe lay kitana miraraka zany ka extraterrestre nakaiza le extraterrestre Isia 14 indray nijerevantsika indray nda ho ary arahantsika indray ny tenin'ny mpaminany iverenantsika daholo ny teny rehetra zay tena milaza ny fahamarinana zao teny zao Isia 14 de andenin'ny vafiry 14-12 dahoary Isia 14-12 endre latsaka avy tany an-danitra ianao lay fitarikandro zanakiny maraina ty zany le kitana fitarikandro ty zany la kitana tsy mahafantatra mihitsy ny kitana fitarikandro tena kitana fitarikandro tokoa ny fiteniny eto hoe fitarikandro voakapy enjera amin'ny tany ianao tahaka an'le anakaiky ty voakapa de nazera tamin'ny tany de any amin'ny bokin'ny apokalipsa toko fa 9 teo apokalipsa toko fa 6 zany hoe nazera amin'ny tany nalatsaka nankany amin'ny tany any nazera izy zany dikan'izay sy mankity de mazoko zay dia voakapy enjera amin'ny tany ianao ary ilay mpandripaka fireneny andin'ny 17 zany hoe ity kitana ny raraka ty zany de voakapy enjera makeny amin'ny tany fa mpandripaka firenena ty izy ty mpandripaka fireneny no ary andin'ny 17 ianao de efa nanao anakapo hoe any an-danitra ny akarako ary any ambony kitan'Andriamanitra no andratako ny sisa fiandrianako any tena hiakatra any ambony de ambony rehetrarehetra any mihitsy izy zany tena ifampidefy amin'Andriamanitra satria any ambony seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy izy nipetraka de mbola any ambony zay atao hoe kitan'Andriamanitra any de mbola ho defen'ity fitarikandro ity mazava zany fa zavatra kitana ray anankiray goavana koa izy zany ary tena hiady amin'Andriamanitra ary tena ifandona amin'Andriamanitra ary anazy moa de tena hoe zay raha mbola manana kitana koa Andriamanitra zany le anjely tsy mba nivadika na le anjely miaraka amin'Andriamanitra zay resana zay de mbola hiakarany any amboniny zany mihitsiny ka de ho taingenany mihitsy zany ny momba an'Andriamanitra ka izy no lehibe no Andriamanitra ny dikan'izay tena zava-doza mihitsy de andao ankehitr'izy atsika teny aiza izy nipetraka de hipetraka teo eo tendrombohitra fivoriana ho izy any aparany avaratra zay any amin'ny farany avaratra hono ny atongavan'ity fitarikandro zay kitana fitarikandro anjely kitana fitarikandro ty ary ifandona am'izay rehetra hoe verina fo ambony nonon'Andriamanitra izy ka ity fitarikandro zay kitana moa teo fitarikandro ny kitana fitarikandro anakay ndraisany ity de ho aiza ny andehanany ho any tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra ary izy de midefy an'Andriamanitra nefany ity hoe ho any amin'ny farany avaratra ty ka izy moa le avaratra mazava fa any amin'ny lanitra ny ambony any sy ny lanitra ny ambony any tsy misy avaratra any satria tsisy masoandro ka refesiny hoe ary iny avaratra sy ny atsimo tsisa zany amin'ny lanitra ny lanitra any no zany hoe tia-tany io resahany io ka raha vao miresaka avaratra tsy tia-tany de ny centre du monde de Israël misy miezaka mafy mampianatra centre du monde any amin'ny internet any zao de ohatrany akekaiky hafahafa izy ka tsika tsy miresaka ny centre du monde eritreretinao fa ny centre du monde ny teneniny sohatra masina ny Andriamanitra Abrahama zay tompony ty tany ty no iresantsika ny marina ho jerevantsika de lay nyteneniny de amin'ny Ezekiel 38:12 hoe ny centre du monde hoy Ezekiel 38:12 de Israël zay fa ny olona daladala fisaina no mahita centre du monde any anananany any fa tsy diratsika zay de eto santsika de mita hoe hiakatra ho any amboniny avonany raona izy io zany le hoe idefy an'Andriamanitra izy ka ho tahaka ny avo indrindra ditanareo zany moa ny adalanty ty rangana akaika ty kitana fitarikandro ny latsaka avy any ty zany de ho tahaka ny avo indrindra mihitsy izy ary hiakatra ho any amboniny avonany raona mihitsiny de hitady hitovy lahatra amin'ny dada iava ka ho tahaka ny avo indrindra mazava azy fa devoly izy ka nakaiza hono ty devoly be ty zay mitady ady amin'Andriamanitra de io zany ten'Andriamanitra hoe lasa nakany amin'ny farany avaratra de iza ny farany avaratra amin'ity planeta terrantsika ty raha nijerevantsika ny soratra masina de le Andriamanitra Abrahama zay tena tsisy natolotra satria izy ny teniny hoe averenao amin'ny tany ny jiosy de niverina tao amin'ny tanyny tokoa ny jiosy ary tsisy nasakana zany manaka androany de efa iovandray moa zany ny teny satria ho tafihana am'izay ny jiosy zay ne zao ny teniny io Andriamanitra io zao entiny Elia zao ho avy am'izay ny fotoanana fenareo ry jiosy
ileny be desinareo hoe fianareo fe teny fahadaladala rajoka metehitra amin'ny amerikanina venareo fa tsy mba netehitra tamin'ilay andriamanitra abrahama razambenareo ny abrahama reresako eo a fa ny andriamanitra ny razambenareo ke ka iayava zay nyteneny rehetra tsisy afaka mihitsiny fa niatra daholo tsisy afaka ny alany dikan'izay teniko zay ka raha ny teny izy fa hamelanareo ny rosianina sy ny iranianina zay fitanareo mihitsy ao anatin'ny soatra masina ao amin'ny bokyny ezekela 38 ahoana moa zany nareo indray nanafika an'ireo noho ny amin'ny hoe satria namporisian'ny amerikanina nareo fa nareo de mody eo de aya dia matoky ny amerikanina matoky an'ny président amerikanina Donald Trump nareo izy am'teny hoe matokisana azy nareo fa tsy matoky an'lay andriamanitra ny razambe nareo zay abrahama fa tokony raha mba nitodika tany amin'io soratra masinareo nahita hoe tsy mety ty fihetsika ity fa efa nidefiany andriamanitra abrahama foana nareo sady tsy telalaka niankina tamin'olo ianareo de loza ny anjohanareo ry Israely ihany tena mafy ny anjohanareo laotrika aloha ito ihany fa nizahadehibe amitsika zany de zao hoe hita le izy zany no lasanaka any amin'ny farany avaratra de mazava ho azy lay mitady ady amin'ny dada iava mihitsy lay manohitra ny dada malalana iayava mihitsy no lasanaka any amin'ny farany avaratra lasanaka any amin'ny farany avaratra iza Rusia le farany avaratra io nefa le voalazany soatra masiny mihitsy hoe any amin'ny farany avaratra ny lozanjohan'izao tontolo zao ndray vakitsika ary hoe lasanaka izy zao jerevantsika ndray ny tenin'andriamanitra Jeremia toko voalohany andininy fa ka ity le tenena lelo hoe tsisy ny guerre mondiale reny moa le olona efa miara-miasa am'devoly ka tsy de misy meniny teniny fa ireo fotsiny ampianariko hoe enoy ny tenin'ny Elia de Elia am'izay arahana ho an'izay teo voavonjy am'ty farany andro ity de manarahany Elia toromarika moa zany ho an'izay tsy miavondavina ho an'izay miavondavina de aza manaraka fa tsy olana io e tatazao ny valiny rehefa manomboka mibotsina ny tarehanao ka ohatra misy orona anankiray sy loso teny manodidina ny amin'ny orona hoe de tongava saina fa tenin'ny Elia zay rehefa maniry orona daholo io tarehanao io de gaga ianao izy nanao an'ity de tsy za fa ny tenin'ny dadanay zay nalefany Elia no miatra aminao zay de hoy avy ato tamiko Jeremia 1:14 iroatra avy any avaratra ny lozanjony ponina rehetra amin'ny tany mazava be mihitsy io avy aiza ho loza no mitranga tsy avy any andrevana tsy avy any atsimo tsy avy any atsinana fa avy any avaratra avy any ny lozanjony ponina rehetra amin'ny tany ary zany loza zany de anafika ny Israelina foana ao a de io le hoe any ampara no tombo zany a vakitsika ny bokyny Ezekela toko 7:30 jena tonga namitenareo hoe aza mijery ny tamaso efa ampianariko foana tsy ny tamaso ny jerevana hoe ny amerikanina ny matanjaka ny ambasadiorany soafa hoana ary ty ataonao ty zay hoe kainao mijery ny tamaso ianao ina moa na voan'le rangana akaiky tamin'ny androny Elisa ny teny izy efa ny teny Elisa hoe zao ny vidiny vary ao Samaria latsaka ohatran'izao ny vidiny fa tsy nino le olona de hoy izy Elisa hoe ay ho hitanao zany fa tsy nananao nahita tokoa izy fa saingy maty tamin'io fotoana io de aza manao sary ohatran'izany Elisa ara mbola ohatran'izany vo maika ve Elia aza mba misangy ny tenin'ny Elia tsy fisangy zany tenin'ny Elia zany dany jereo ny tantarany Elia tamin'izy tonga tety tany amin'ny voalohany zay fotsiny de vita ianao koa mahazo tsy mihina am'izany fa rehefa mipompoka eo aminao ny mipoka de tady ty foana zay teneniko Elia no tenenzay Ezekela toko 7:30 efa raha mipoka aminao zany maty ianao zay ny valiny andin'ny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo sy ny faefatra ary tonga tamiko ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona manandrofina goga avy any amin'ny tany magoga sy zay mpanjakany Rosia sy Meseka ary Tobala ka mamina an'iny amelezana azy ka atao ve zao no lazay ny avatompo indro avy amelanao ary goga mpanjakany Rosia sy Meseka ary Tobala hitarika anao a ka nisy masombiny valany ranao ka hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika eo rehetrarehetra de ny soavaly sy mitaingy tsoavaly a samy mitafy marevaka izy rehetra de olona maro be mitondra apinga lehibe sy apinga kely ary samy tantsavatra miaraka aminao ny persianina ny etiopianina ny libianina samy mitondra apinga lehibe sy fiarovan-doha avokoa gomera koa mba miaramila ny rehetra de nitariky ny togarima avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila ny rehetra io le farany avaratra raha fa misy eo daholo hoe zany hoe lasa daholo ny farany avaratra rehetra andeha hanafika ary iza no mitarika azy Rosia le eo amin'ny farany avaratra
tanareo am'izay le izy de io mihitsy le hitantsika rikehtra amin'ny Ezekela 38 firy misy teo 38 14 zao 14 Ezekela 38 14 de ny 15 de ny 16 koa maminaniry zanak'olona ka ataovy amin'ny goga hoe efa nampianariko to fa aveloko kely a mba hiverina tsara am'izay nsainareo hoe aza manao an'izany hoe ahoana mampitombona an'ity nareo eo mijery ny tamaso zay foana problema nareo fa aza ny tamaso nijerena fa ny force ao ambadiky ny tsy tamaso ny tena mibaiko an'io daditio zay teniko zay koa maminaniry zanak'olona ka ataovy amin'ny goga hoe zao no lazay ny avatompo moa am'izany andro hitoeran'ny Israely oloko mandry faizay zany fa de tsy ho fantatrao zany ka io ny Israely any ohatra taka ny tomandromandry adaladala zay izy io e ohatrany hoe arovany Amerikanina ohatra miperapetraka tsara ohatra misy fotoana andalovana an'zany ohatrany hoe kalma tamiko zao tontolo zao ohatrany hoe mandeha ny teniny hoe andao asina fandripahalemana de nefa tsisy mavita metraka an'zany efa tsy le goga raty saina iny any afaka manao an'izay ary tonga avy any amin'ny finoenao avy any amin'ny farany avaratra ianao tanareo io izy avy any amin'ny farany avaratra ka iza moa ny farany avaratra nampianariko atsika de mbola goga mpanjakan'ny Rosia avy any zany ty olitarika an'izao tontolo zao ty mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy taingy tsovaly de olona maro be sy miaramila betsaka ho aiza hony ary mazavo azy fa andeha hiakatra meliny Israela zareo ka mato zay anafika any Israela rava ny Amerikanina ny dikan'izany ary Amerikanina tonga ny fotoana fandravana sy fanapotehana anao Eliano mitedy Eliano mitedy afatra avy any amin'ilay tompon'ilay tany hiavano anarany ary Ahosoaly azanany malalany ary Eliazo irahany iteny zao fanambarany Elia tonga ny fotoana andravana anao ry Amerikanina sy ireo tanina de ozy nareo hoe aiza ny aposible an'zany aletsika ime ary ao fotsiny le teny ary akatra mely ny oloko ny Israely oloko taka ny fiakatry ny raona harinarina ny tany ianao any apara no tongo zany zay any apara no ny de amely any Israel nefa jereo tsara am'izay ho an'izay rehetra mijery ny géopolitika mondial de jereo tsara ka tsy efa mivakinonga zao tontolo zao de ny apahany zay hoentin'ny Rosianina miaraka amin'ny daoly ny Afrikanina sy ny Arabo sy ny tavaratra rehetrarehetra satria moa zay ny faritra varatra miaraka amin'ny tatsinahana rehetrarehetra miaraka amin'ny daoly igny izy hoe jereo ny politikan'ny Trump lasa miady amin'ny daoly etrany amin'ny Koreane du Sud satria taxeny be Japon tezitra amin'ny daholo lasa ny vadika ny tambatra ho azy ny sinoa zay nge tonga nanteny taminareo hoe mandeha ny fanatanterahana ny tenin'ny dadanay de tsy maintsy manaraka an'io nareo na tsy tianareo na tianareo ry olombelona de tsy maintsy manaraka an'io ny système ny taninareo fa tsy kony hoe ry ny tompo mibasy ry ny tompo force fa tsy miakina am'izany io fa miakina amin'ny saina sy ny atodo ka iza ny tompony saina sy ny atodo samy mamaly nareo samy nareo mamaly hoe iza ny tompony io de iza no mibaiko an'io fa za manome ny valiny tsotra kely hoe ny dadanay no tompony zany tsy izy anarany fa Yahva le Andriamanitry Abraham lay mibaiko ny sainy Donald Trump fotsiny hoe andana ampio ny Israelianina de nanampy tokoa ne izy azo natao nkeny miala hoe za tsy anampy nareo ny Israelianina fa tsy mety raha mbola tsy miteny Elia hoe miala am'izay nareo nefa za nomboka fa miteny amin'ny Amerikana hoe misy tam'izay ny Israelianina misy tam'izay fa tsy mety tsony io fa ny problème nareo raha tsy ho zakanareo tsony ry Amerikanina nefa izy ianao no mandidididy an'ity zao tontolo zao ty izy natao hoe Elia raha tsy ianareo lay miteny eto natao hoe Elia raha tsy ianao lay mpanesoneso anareo ary tena nanao ny tsy mety teo amin'ny dadanay nareo ka tonga koa ny fahamalina anareo samy mitati ny valiny nanina ny kitikitihana ny bokinay ary nanina natao tsinitsininy io bokinay io ametrahana fahantainanareo nge zany ny tanjon'le bokinay de manala olona fahotana naninona ny viraviraina le bokinay lasa ny bokinay indray nataoreo mampanota olona tena fisandoana mahatsiravina ahoana moa no ho vita moramora ve zao resaka zao aminareo mbola mitsikitsiky fotsiny eny fa tsy moramora ny zahatra
idona aminareo a fa zay ndray de tsy maintsy mitsikitsy satria zay tompony fitsikina zay nge olona mitsiki lava zay sady zay andeha mariko anao zay ny tsy hitsikitsiky ny tena izy ndray de tsy mila tezitra aminareo zany tsy vakiny aloha aby ary zany fa fotsiny hoe tatazo ny valiny zay any ny fantatrely hoe tatazo ny valy aroan'zay miteniteny foana rehetra manohitra ny teniny ely de jakao ny valiny sady tatazo ny valiny ary za aloha va miteny foana hoe tsy mba fotoana fanaovana an'izany tsoa zao fa zavatra hafa zao ny mandeha zavatra hafa mandeha fa raha ianao ndray lahatra any amin'ny goga de mety mihitsy zay ataonao any fa adversirany ely any ao de andana amin'ny lahatra amin'ny goga fa sady tsy any goga ianao ny tsy aniza maty fatany eo maty fatany taka ny valana samborona boka hoy ka ny boka zany moa zany rehetra hoe boka ny tanany de tsisy rehefa misambotra vala tsy maintsy pohany mafy be amin'ny tany iny de maty ho azy ao hoe mba ny samborona le valala mba ho raisina ka ny raha maty ohatran'izay le sara ingely izy ka mba tsy hatonga anao maty taka an'izany de aza de miteniteny foana intsony amin'ity fotoana faranyity satria ny zavatra efa hita maso tia ny tomobily ty fa manidina rahantsika mahita zany sary zany teny ely ange zany lay tsy nononareo tamin'ny 2003 nge zany zao ny afo mamelany tany mirehitra ho azy ny tany mirehitra ho azy ny tomobilany moa de mirehitra ho azy mirehetrehitra fahatany dolo ny zahatra rehetrarehetra zao mirehitra Eropa mirehitra iny amin'ny fahatry iza mo fahatry iny Indonezia Italie tsy haiko misy fahatra mirehetrehitra be de efa manao fanambarana danger be ty mitranga ty fa ahoana reto ino volcan be tena grave be raha mipoaka ohatra miara mirehetra daholo le izy a atra vaovao navoaka tamin'ny tsy haiko 10 andro teo sy 5 andro sy tadidiko izay hoe miara mirehetra daholo ny volcan rehetra ka ely ihany no teny zany hoe ampirehetina ny volcan rehetrarehetra andana ataovy ny asanareo zay manao an'izany de mirehitra izy io alefaso ny rivotra melany tany alefaso ny tondra adrano andeha aminareo daozo rehetrarehetra zao ampiakaro ny hafanana de io miakatra maninaka nareo mba mitsangana hoe de tsy misy ty de tsy misy ty mba ataovy mitsangana le andriamanitrynareo fa ny ana miteny ny andriamanitro de mandeha izy io ary tonga zay anao an'izany fanatantarana ny teny zany ely any mpitaritafika agnefa miteny zanga momba manafina mihitsy zay tahaka ny zokinay hoe izy lehibe eo amin'ny lanitry ny lanitra ary amin'ny anarany dolo ny zany rehetra vao mandeha de zany ny atao hoe zokinay Yahosoa zanaka ny dadamara Yahava de misy teny tsisy niteraka io andriamanitra io ho avy eo ny fampianarana fa mbola horesantsika milamina mihitsy any niteraka resatsy niteraka ka ho an'ny olona zay manaraka ny sefer Torah de niteraka izy fa an'le olona manohitra ny sefer Torah de tsy miteraka izy ka miakina aminao io zany fa mbola ampianarana antsika daholo zany rehefa vita ty fampianarana ity dahoary ka hiditra am'izay tsika ary ny votoaty ty ny resaka hita zany fa tena rosianina ty resaka ity zany nakaiza zany le extraterrestre le tena miady amin'ny dada Yava lay anjely tena lehibe le nivadika zany nakaiza hoiny io de mazava ny soatra masina fa lasa nakany Rosia hoiny izy ao zany inge io ny lehibe ny dikan'izany ny lehibe ny atido zay mpanohitra ny dada Yava tany amin'ny lanitry ny lanitra de tonga ety amin'ny planeta Terre ary ao a Rosia no mandeha izy ary ao ny baziny ary ao ry zareo no manao ny fivoriana zay le vohitantsika atao amin'izy Isia 14 iny ao fa averitsika am'izay izy aiza ho no manao ny fivoriam-be de mimana ry firena mikambana fa rava ny ONU de tsy miexiste tsony zany eo ny fatriny Amerika iny rava de rava ny ONU de mba teneny koa hoe tsy mariny zany mba mitsangana daholo ry raha Jesosy ry ala rehetra mba mitsangana hoe non tsy mariny zany tsy maintsy apetraka ao io ely aminy teny tsy maintsy miala atao amin'ireo Amerika ny ONU ary mifindra makany Rusia direct zany teny zany mahitsy be zany teny zany didiny ely any Amerikana no analany ONU tao ary voadidiny ny ONU tsy maintsy miala atao Amerika lasa mifindra makany Rosia nareo didy zany zay imezatsika hoe inona ary ty resaka daladala ataonao ty ely ka izay le toe Elia izy de mpandidididy zany izy io ary mpamoaka teny mahafinaritra zany izy io ary zay ho any amin'ny lanitry lanitra rehetra faly mahenony teniny fa le tsipy any amin'ny elo rehetrarehetra kosany sorena mahenony teniny zay ny avantarany ho any amin'ny lanitry lanitra sy no any amin'ny elo sorena zay maheno any Elia fa faly kosa zay maheno any Elia le sorena makany amin'ny elo fa le any amin'ny lanitry lanitra faly daholo zany hoe fasahina manao ahoana ny Amerikanina matanjaka be mihitsy zao tsy
tsisy maresy anazy zany raha ny sary misy koana menao ny andidy hoe voaitao io ry amerikanina ka tsotra kely ny valiteny aratra de aratra ny amerikanina horesy de horesy ny amerikanina ary tsy maintsy miala tao automatika ny ONU satria any am'izay matanjaka misy ny ONU lozika be zany fa tsy any an'izay malemy ka de fa miomana ianao ialany ONU ry amerikanina fa tahaka ny ianao ina moa le USA ino tsy haiko le nasorony amerikanina farany teo hoe ny sorony daholo lay ohatran'ny USA tsy tadidiko tsara le izy tsy haiko iny hoe nasorony Donald Trump daholo le USAID manerana ny zao tontolo zao tena ny foanany mihitsiny tsy haiko naran'izy iny na USAID izy iny ohatran'ny USAID zany amin'izy tsy tadidiko tsara le izy any hoe zay rantsana rehetra mifandray amin'ny amerikanina momba le famatsiana vola maneran-tany zany natsanony daholo nisy koa teto Madagasikara ohatrany nisy teto efa midy izy eto Madagasikara efa eniko zay vaovao zay fanany daholo satria manana problema ny amerikanina sa tsy hitany masonareo manana izy mahatonga azy nanana problema satria Elia miteny ary raha vao miteny Elia de mandeha miteny io zany mahatonga ny amerikanina tsy nentina nanampitsony ny ukrainianina teo fa leobe mihitsy izy hoe Donald Trump zany resaka io hoe président amerikanina hoe laninareo mihitsy nkeny fitaovana mampimebe mihitsy izy de hoe zao ndray izy hoe andeha matsy fitaovana satria darodaroan'ny Poutine atao le Poutine président Rosiana zary ukrainianina de tsy hitany Donald Trump zay atao de lasa ndray nampiny fitaovam-piadina satria nitarainy le rangary izy le nitaraina i président ukrainiana Zelensky nitaraina hoe tena zao koa sa fe tembolo jelevanao ve zay de nalelo ndray izy izy fa dadapiera teo de tsy maintsy mangorongoroka any fa taraina le tovolahy kesikaza de namindra fony de ao fa meko fitaovam-piadina na de sy tena vokatriny fony satria le olana aminazy izy ho aty atao azo prix Nobel de la paix mba te azo an'izany izy Poutine tsy te lala président Rosiana darodaro Poutine ny ukrainiana tsy hitany mihitsy zay atao kanefa ny nahita zay atao na tsy hita zay atao ny anay mifantatray ampiarina ny teninay tsy maintsy mandeha de ny tenin'ny dadanay Yayava ny teny Yahosoanay zay zany ny fandeha ny tantara amin'ny ankapobeny raha lasana ka any amin'ny farany avaratra raha lay ina moa lay extraterrestre lay kitana fitarikandro de hitarika iny izy rehefa tonga ao ndao fakitsika Asia 14 andininy aiza misy teo andininy Isia 14:13 Isia 14:13 ary ianao efa nanao nakapo hoe any an-danitra no iakarako any ambony kitan'Andriamanitra no nandratako ny siza fiandrianako de hipetraka eo tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra aho zay nizy zany tena ametraka ny sieziny eo amin'ny farany avaratra any Russie izy dikan'izay zany hoe ametraka lapa-goavana be any Russie izy dikan'izay ary tena iova ny tantara ny dikan'izany satria tonga igoga zay ary tonga le kitana fitarikandro zay te volom-panohitra ny dada Yava ary hipetraka ao Russie izy fa tena mipetraka ary izy nanome ny teknôlôjia ny amerikanina sy ny rosiana fa reo ngeza indrindra tamin'ny fanamboarana na ny bomba nucléaire bomba atomika na itony resaka hoe fitaovam-piadiana maro sy mihafa zay nanana rehetrarehetra reo hatrany amin'ny teknôlôjia le hoe ina moa le filazan'le tsy hita maso ty hoe roplanina tsy de hita moa zany tsy de taza maso zany misy filaza fahadiniko foana koa isaky mba hiteny an'iny ohatrany rehefa mandeha zany de tsy tazany misy fiteny anazy zay terme teknika fa tena adiniko ndray loatsy zay fotsiny zany ataontsika hoe tsy tazana zany zareo rehefa mandeha furtif voilà avion furtif amin'ny fiteny anazy zany hoe tsy tia zany rehefa mandeha ary tsy voadetekteny maso tsy voadetekteny radara rehefa izy manodidina eo ambony lohanao zany le hoe atao hoe appareil furtif zany ana hoe avion furtif na ohatran'izay zany avy aiza ny teknôlôjia an'ireny izy adaolo nanome an'ireny de io le resako taminareo hoe zareo extraterrestre nanome an'io aventsika kely le tantara zao ny fisehoan'le zavatra ary na tsy mahafantatra zany ny président amerikanina président rosiana de leo zany empafantatry nareo n'izy raha tsy nisy an'izany ny arsivanareo de leo zany tantaranareo ny izy zao le sary
nanao fifanarana tamin'ny olombelona ny extraterrestre tamin'ny alalan'ny lone zay lone ny prézidenty zareo moa iny lehibe indrindra iny patron devoly rehetra lone no anarany de iny lone iny no ny programa rehetrarehetra hoe hanapotika ny tany satria rehefa tehitra tamin'ny dada Yavasiosy mo sany tena napotika ny tany ny planina ny farany ary ny ketriketrehany lohany de hoe ho avadika daholo ny olombelona ho lasa biby ho lasa devoly zany ka ny tany moa amin'ny manontanyny tany de misy tompony ary dada Iavany tompony io ary Yahosoany tena namolavolana ny olombelona sy ny zavatra rehetra teto zany da avy amin'ny dada Iavany ny saina sy ny fahefana Yahosoany nanamboatra anazy ka rehefa nisy ny tany de nipotehiny devoly de rehefa tonga nday kosa nefa ny fotoana de nivonjeny Yahosoany ny olona ary tafaverina tamin'ny dada Iava tany alan'ny Yahosoa aloha zany ny sary nisy le Yahosoa ny antony natao amin'ny azy fijaliana ny dikan'izay de tafaverina ny olona ho any amin'ny dada Iava ny sokatry ny lalany tsy nanaiky nefa le devoly satana tsy vanireo tsy ivanin'ireo raha tsy saina tena devoly mihitsy any mahadevoly ny devoly mpamon'olona de zao nataony zay amin'ny tanany olona rehetrarehetra tsisy ho voavonjy intsony ohatra raisika ohatra fotsiny tena misy zany raha mandeha maka any am-piangonana ngenare de mitady ny hevitra mba ho lasa tsy mpanota satria Andriamanitra milaza fa tsy mihaino ny mpanota nefa de ny fiangonana andehanana rehetrarehetra de fiangonana sady tsy mahafaka fahotana no mamokatra fahotana fa rahakaraka ny ivavahanareo amin'ny fiangonana io vao me mampanao ratsy anareo zava-marina zany zava-misy zany fa inona na tonga n'izany zavatra zany zany nateo planina ny devoly satana planina ny lone hoe moa de lefa mivavaka anareo fa zatra tsy ho afaka ny fahotana zany nareo fitana anareo ka rehefa tonga tokoa ely amin'ny torony marina aminareo nganareo moa misy mety miaino ana nefa nle tena objectif anareo mihitsy zao hitanareo aty amiko zao iny ny objectif anareo ho afaka ny fahotana le fiangonanareo tsy ny mpitondra fivavahana ao aminareo nefa ny tsisy mahafaka ny fahotana avome mampanota anareo zany efa nampianatra anareo zay miaraka amiko afaka ny fahotana fa ny tena mipetraka inona ny tsy nanarahanao anahy nefa n'izay ny tena antony nandehanao any am-piangonana zay tsy hitanao tao nefa n'izany zavatra zany fa hitan'ny olona zay niaraka tamiko kosany maninonao tsy nety niaraka tamiko fa ny tena mipetraka anie zany inona ny antony tsy niarahanao tamiko tsy nanam-panao hevitra zany de iaraka amin'ny ery aho bavalio zay fanontaniana zay fa zao ny amaliko ny sainao hoe niavinavina anao efa lasany loni anao ary zay le planina anao le hoe ahodino ny sainy olona tsy hain'ny marina mihitsiny izy ka rehefa tonga io Elia io de tsisy mihaino anazy zany de tena nandaitra hoe planina ny devoly ho anao tsy nety ny hainao mihitsy ianao mandraka androany nefa le fivavahana andehananao io io fiangonana andehananao io tsy na afaka anao tamin'ny fahotananao mandraka androany nefa de ny boky ny apelatananao de misy sotra hoe aza manota intsony ny boky ny apelatananao de miteny hoe fa zay manota de sady tsy mahita anazy ny tsy mahalala anazy ny boky ny apelatananao de miteny hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zany eo amin'ny eo apelatananao fa tsy tia lalana zany teny zany ianao satria ozy ny mpitondra fivavahananao hoe mamindra fo eo Andriamanitra io fa comprendre izy fa ndana fa mibebaka fotsiny de mety io tanao zany lozika ny fandravananareo fa tsy zany ny teneniny mantsy fa ny teneny de hoe aza manota intsony fa io mpitondra fivavahananao io mihitsy ngeny tsy afaka ny fahotana de tsy hitany zay anafananao ny fahotana de arebirebeny am'izany saina zay ianao de mandaitra ny fandrekirekeny vo ny fandrekireken'ny pastera sy moperinareo de manaika an'izany resaka dalabe tsy manjary zany de nikenareo marina zany teny zany de io nareo miraikitra ao anatin'io toerana io tokoa nefa ny teny bokinareo mamely anareo andro manalina le teny anatin'ny boky hoe aza manota intsony nefa ianao manota manaka androany ka tsy ny fitahany pastera sy mopera ve bavalio zay tsy voafitaka ny ve anao voany tsaratsara mihitsy any ianao ary teny tsipy eny amin'ny elo mihitsy ianao rehefa mitonga ny fotoana ialany ianao mity tany de ianao makany amin'ny elo satria manazimbanzimba sy maniratsira n'izany teny marina zany ianao ary tsy ho afaka amin'ny fitsarana anga ianao so averinao fa hitsaranao io mopera sy pastera io ara ho tsaraina matsiravina ny fitsarana an'ireo ho matsiravina mihitsy ny ahitany ny fitsarana anjo anazy ny aza mba maty any ianao ry mopera sy pastera fa zay namanao maty hatramin'izay mba taraina te hiverina fa tsy afaka miverina hiteny aminareo hoe mba ilazao le olombelona ao ambony tany ao hoe tena grave be ny sary aty grave be fa tsy afaka mihitsiny fa izy moa tsy afaka miverina anjarany Elia no miteny fa rehefa tsy te hainonareo efa ampy Elia miteny
efa nyteny taminareo zany misolo tena andrehetrehtra ho amin'ny famonjenany olona avy any amin'ny Jehosoa rehefa tsy mety mianao nareo maty makany amiry aza mba maty ho ianao io zay ihany ny teniko zay hitanao zany hoe tena iorory ianao anatin'izany fitsarana zany fitsarana eo anoso atahoranao mandefa antsefa fa inona koa zay tsefa aminao fa manahoana ny fitsarana zay manipy anao any amin'ny elo mandrakizay sy mi mieritreritra ny amin'ity fahotananareo ty efa azony lonenareo ay de inona ny zahatra mitranga da nojereo vo ny baiboly ao anatin'ny sotra masy reo fa lasa nitondra basy nge ny olo hitivitra an'ilay Jehosoa nitondra basy ny olo hitivitra ny Jehosoa loza aminahatamba zavadosa nge vakitsika zay teny zay ary ingatra amin'ny bokiny aiza moa apokalipsia toko fafiry apokalipsia toko fa roapolo angambana izy iny roapolo ie da aloha jerevantsika daso aloha aiza moa misy aliny tokoa de mba tsy roapolo ary iny le misy an'le hoe ohatran'le soavaly apokalipsa 18 ve asa aloha dasaloha tsy maintsy karotsika apokalipsie 19 19 le izy apokalipsie 19 amin'ny andin'ny fafiry andin'ny fasiambin'ny folo apokalipsie 19 19 eto zany de tatsika hoe Jehosoa le mitaingina an'le soavaly fotsy zany ao amin'ny andin'ny faraika ambin'ny folo zay vakitsika zany apokalipsie 19 11 ary nahita ny lanitra voasokatra ao ka indro nisy soavaly fotsy ary zay mitaingina azy de atao hoe mahatoky sy marina ary tamin'ny famariany io tsarany sy ediny mahatoky sy marina lay mitaingina anazy ary amin'ny famariany io tsarany sy ediny ny masony de lelafo ary tamlohany de nisy diadema maro ary izy mananarana voasoatra zay tsy misy mahalakory afa-tsy ny tenany ihany miakanjo akanjo voafafy ra izy ary anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra tsisy akory le tenin'Andriamanitra fa Jehosoa tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny d'Andriamanitra Jaona toko voalohany andin'ny voalohany zay sy ny faharoa Jaona toko voalohany andin'ny voalohany sy ny faharoa azon'ireo vakina any zay efa meko fotsiny le teny Jaona 1:1-2 tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny d'Andriamanitra ary le teny de tonga tamintsika ka nonona tamintsika ka tonga nofo izy any mindin'ny fefatra ambin'ny folo ndray zay Jaona 1:14 e tonga nofo izy ka Jehosoa zany resahana izany lo mila vetsika mihitsy izy lo vakina mihitsy fa mety misy miteny mba te andrayan'izany kosiny izy ty le tenin'Andriamanitra Jaona 1:1 Jaona toko voalohany diny voalohany tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny de tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany zay le andin'ny faharoa zay andin'ny fahatelo izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsisy naharina any zao zavatra ary zao na de ray azy zay andin'ny fefatra ambin'ny folo am'izay tsy zany le teny io fa le teny de tonga nofa andin'ny faefatra ambin'ny folo vakitsika ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamitsika tsy iza zany fa Jehosoa le resahana ka le tenin'Andriamanitra voalazany bokyny apokalipsie 19 zany andin'ny faraika ambin'ny folo tsy iza fa Jehosoa mazava azy ora vetsika am'izay le apokalipsie 19 apokalipsie 19:11 le tenin'Andriamanitra ary nahitany lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy ary zay mitaingina azy atao hoe mahatoky sy marina ary tamin'ny famarina sy ny mahasomihafa zany io le atao hoe le tenin'Andriamanitra zany zay misy teo andin'ny fahatelo ambin'ny folo hoe ary miakanjo akanjo voafafy ra izy ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra le anarany zany de ny tenin'Andriamanitra tsy izy nefa le tenin'Andriamanitra fa Jehosoa io le mitaingina le soavaly fotsy efa nandeha efa mivoaka ary efa mandeha ary mbola mandeha indray lovakitsika ndray aloha zay teny zay apokalipsie toko fahenina efa mandeha izy ary efa mivoaka izy ary mbola mandeha indray
Apokalipsy toko fahenina andininy faharoa satria fanesaka soavaly fotsy antsika dia aleo tantarany ely adolo ny fandehany zatrehtra mikasika any am'izay. Ary toko fahiny nisy soavaly fotsy, apokalipsy 6:2. Ary zay nitaingina azy dia nanana tsipika ary nomena satroboninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy. Lasa izy zany dia nivoaka dia naharesy sady mbola haresy. Tsy izy fa Yahosoa zany zay efa nivoaka ary dia naharesy sady mbola haresy ka efa nivoaka Yahosoa dia efa zao mandeha zao ny teniny ary mampiatra ny teniny ny iraka rehetrarehetra voninahitra ho an'ny dada malalanay Yahova ary voninahitra ihany koa ho an'ny Yahosoa malalanay, voninahitra ho an'izany Andriamanitra lehibe sy mahery zany. Apokalipsy toko fahasivy folo am'izay zany inona ny zavatra nitanga ary? Inona ny zavatra nitanga? Mbola misy fanazavana fanontelo ty resaka ina ty resaka ty resaka le hoe ady lehibe loza ho an'ny tany amin'ity ady lehibe ty zany mbola tsy vitan'le voalohany sy ny faharoa, mbola misy fanontelo satria hiditra ao amin'ny biby ty indray tsika ny amin'ny lesona manaraka raha alefa ny Yahosoa makandray aloha ny lesona dia makantsika andatsika miverina indray tsika rika hatramin'izay mbola hitondrany anazy dia mahafinaritra be daholo zany. Apokalipsy 19 andininy fahafiraka izy hoe azolovakitsykely andiny fahasiambiny folo, apokalipsy 19:19. Ary hitako lay biby dia sy ny mpanjakany tany mba amin'ny miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany. Andriamanitra hiady amin'ilay mitaingina soavaly fotsy ange hoy reto mpanjakany tany sy ny miaramilany reto e, hiady amin'izy zany, hiady amin'ny Yahosoa ny olombelona. Tena hoe ratsy anie zao sary mandeha zao, ratsy ny sary mandeha zany hoe ny zavatra misy zany re olona mity andro farany ataon'le divoly ty, le olona zany zay namboariny Yahosoa dia le olona zay namboariny hitondra fitaovam-piadiana hamono an'i Yahosoa. Même se mahatarika hatramin'le tery amin'ny hazo fijaliana ihany, teo amin'ny hazo fijaliana zay indray ny sary hita fa amin'ny fomba hafa indray hoe ny olombelona no navadika hitondra basy hamono an'ilay namorona anazy, hamono an'ilay nampisy anazy, fa zany ny planio devoly io. Raha tsy saina zany hoe tena makasika faratampony an'i Yahosoa mihitsy hoe ny zavaboary indray moa ty mitondra basy hiady amin'ny ilay namorona anazy. Izy amin'ny olombelona nefa mahita zavatra milatsaka avy any ambony ihany ka hoe andeha hitifitra an'iny satria Yahosoa mitaingina ny soavaly ary miaraka miaramila lantilanitra miaeny amin'ny habakabaka no hita, ahoana moa zany ny andeha hitifiranao anazy eny ambony eny? Ary na hidina ety azy Yahosoa hiady amin'ny ety ambany ety satria moa midina ety ny hafarany iny, ahoana ny asainao andeha hiady amin'iny eny? Tena gravy anie zao atidoha zao hoe fatidohinina loatra no natonga an'reto olona reto navita hitondra fitaovam-piadiana hitifitra an'ilay mpamorona anazy. Dia tsotra kely le antony zany ina moa ny antony natonga ny Elia mandeha zao e, ho azavaiko daholo zany ina ny antony natonga ny Elia tonga hanomana an'izao zavatra hitranga zao. Zay ny atao hoe Elia manomana ny fiaviany Yahosoa, efa zany foana koa moa ny asako hatramin'izay e, dia mandamina n'izay zavatra tsy maintsy ho aseho rehetrarehetra zay. Zany no tonga nanteny hoe tsy ny lohanareo hoe ry ny Amerikanina matanjaka no mitondra an'izany, tsy izany io fa zay voalahatra ato ihany no mandefa an'io, zay voasoratra ato ihany no mitondra an'io. Ary tonga Elia hiteny amin'ny olombelona hoe ity tsy maintsy andehananareo fa tsy misy nyrediredina adalanareo any, rediredina adala hoe papa ny biby ty, Amerikanina ny biby ty, resaka any amin'ny tsizy io. Jesosy angeny nanao ny fampianarana iny dia aiza koa misy zay teny Jesosy hoe kena ho marina mihitsy, fa raha ohatra ka misy marina ny tenina Jesosy dia tokony afaka mifahotana nareo hatramin'izay, fa nareo tsy afaka mifahotana vata teny demony ake zany mba tonga saina. Fa rehefa tsika any moa zany ny teny toy izantsika foana, inona ny aniozako azy dia zao amin'izay ny aniozako azy hoe ny zatra nataon'ny devoly lohan'ny Satana dia zao nahodiny ny lohan'ny olona mba hahafahany manodina ny lohan'ny olona nefany dia tsy maintsy miditra eto ry zareo nandefa iraka izy, ary ny iraka nataony mba hahafahany manodina ny lohan'ny olona ino anazy sy atoky anazy dia ho avadika daholo ny olombelona, atao rasy devoly ny olombelona. Zay ny tena planina zareo, tena atao vadika biby ny olona zany e, atao tsy mahafantatra ny momba azy intsony, atao tsy mahafantatra ny Andriamanitra mpamorona anazy intsony dia ho avadika ny lohan'ny olombelona. Inona ny naovany anazy?
tsy afaka mity teto amin'ity planeta terranareo ty mihitsy nefa izy indrindra tamin'izao vanina ny faraparana zao hoe tena hipetraka eto mihitsy ka dia handamina eto profon'izany a raha nidina teto ny devoly tamin'ny voalohany dia nalefa ny dada iavany safodrano iny ny profo fa tsy mahazo mipetraka eto ny devoly raha ny vaty tamin'olona ny devoly tany aloha tany ka niteraka nefilimony dia tezitra be dada iava nalefa ny safodrano iny no sary mipetraka fa tsy azo mipetraka eto mihitsy ny devoly raha niterahany olombelona zay natao hoe nefilima tamin'izany fotoana zany ina indray nataonjareo izy tsy niditra tamin'izay sary zay fa hitany hoe fa natezitra be ny dada iava hoe ho fa eo fa novaindray ny programa nataony nanao plan nataony nanao contrat aminazy ny olombelona ka indray moa safidy raha vao safidy indray dia elany dada iava am'izay izy satria safidinao iko ianao ihany ny tehitobingo am'izany niditra tamin'izany indray ny olombelona nanaova planina ny amerikana sy losiana moa matanjaka an'ila zany hatramin'izay efatra amin'ny ely dia ireo ny raisindreo akoatra ny hoe frantsay ny anglisy ny allemagne be dia be manodidina any fa reo moa mbanimbany reny dia maivana kely fa ny amerikana ny faraparany teo ny raisiko hoe nanaovany contrat reo inona ny contrat omena anareo raha ny teknôlôjia satria nareo matahotra an'la hiady ifandona ry amerikana sy rosiana zay le guerre froide dia omena teknôlôjia nareo dia mampimeny teknôlôjia ampiady an'izy roany ny planina tena mampime le devoly zany mame teknôlôjia ao va mena teknôlôjia nao afanao miady amin'ity izy koa am'izay koa ato koa miteny hoe ao va mena teknôlôjia nao afanao mandrava an'ity nefa ny teknôlôjia anankiray any tena grave mihitsy zany dia nino tokoa reo condition nefany manao fifanarahana fa hanao clonage eto ry zareo ovaina ny olona dia mamparitaka io clonage io hosombanana zany ny génération olombelona dia afaka mity teto ry zareo afaka mivaty satria nisy contrat ny fanaovana dia omena teknôlôjia ny olombelona contrepartie an'izay mena teknôlôjia ny avion furtif ny teknôlôjia momba ny amin'ny bomba atomika ny teknôlôjia zay hitantsika etrehitra hoe ary miazakazaka mihitsy zany teknôlôjia zany zavatoza tena miazakazaka makany amin'ny teknôlôjia ifaninana amin'andriamanitra ny olombelona am'izao tsika miteny zao zany ny profa tonga ny andro farany ary migadona ny famaranana ny tantaranareo efa makany amin'ny teny efa tsizy tsony atrany amin'ny intelligence artificielle izy moa nampamoronareo an'izany efa midefie ny dada iavanga anareo ny intelligence artificielle ataonareo lasa maka ny plasy ny mpamorona mihitsy angenareo aiza feko za zao nahita hoe ampanaoviny sy nobolina ny ino ny robonjareo ampanaoviny bolina zavatra efa teny efa tsy normal latsony agnety zany tena midefie ny mpamoronareo saiky tsy ho tonga any zany moa nareo ilonera mba mitady ny hevitra nanaovana an'izany fa tsy mety manana ny aina izy tsy hainy mamorona ny aina sy ny fanahy tsy hainy mihitsy manao an'io tsy afaka mikrea an'izany raha inofinareo vitany manao an'io fa ny aina sy ny fanahy tsy vitany mihitsy manao an'izany satria ny dada marary ava azy tsy hanana an'io dia mba entinareo am'izany nefa n'izy dia miady mafy ny mbola hiady foana hatramin'ny farany ka io clonage io sy nio teknôlôjia io io no ny fanarahany tamin'ilay mpitondra fanjakana hatramin'izay tao russie sy tao amerikana ananany zareo io teknôlôjia io ananany amerikana io ry ananany rusiana io samy manan'ireo reo anakirongeza be reo fa mody fanina dolo ny rosia zany ary ny zavatoza raha hainareo tsara hoe nitaritina tamin'ny valany ranony ange le président rosia voarety nivoaka tao matozy nitaritina tao tsy mety mivoaka satria raha mivoaka tokoa izy ka ndeha ihany vetivety ena nampiten'io amerikana io tsy izy dikany aminy zany io amerikana io ve raiky de ve niady ny amerikana sy ny rosiana tena tsy misy ray any io de raha avan'zareo ary reo tsy manana fitaovan-gezabe zany teteneko tsy ngezabe zany ny fitaovan'ny rosiana ohatra n'ity felatanako ity na lehibe ny fitaovam-piadinan'ireo akampony ampafantariko any andriamato président amerikana Donald Trump fa ny alehibean'ny fitaovam-piadinan'ireo de ohatrany lehibe ny tanako io ny lehibe ny fitaovam-piadinan'ny rosianao eo am-pelatanany zareo zany hoe tsy mafantatreo anatin'iny maletetin'ny Poutine mandevy io sary io fa misy aminazy hoe commandena bomba atomika iny tsy zany velively ny tena ao anatin'io fa le ohatran'io tanako io ny ao anatin'iny io de maninona le izy zao fotsiny zaiko anareo avy aiza ny teknôlôjia ny amerikana avy eo amin'ny extraterrestre zay le takalo zay avy aiza koa ny rosiana avy eo amin'ny extraterrestre nefa ny le lehibe ny extraterrestre nefa ny ao rosia de nareo hoe adaladala de le ino moa le subordonnerie ndray ve ny ataony maresy an'le grato
Nemantsika de mita tsara fa le gram le devolagna ka lasa nakao Rosia fa le subordonné lasa nakary Amerikana raha pe nisy anakany zany fa misy mihitsy ny any de petraka ny fanontaniana raikitra ny ady iza no aresy le subordonné ve ny aresa le grand ato fa le teny le grand tsy maintsy maharesy satria na izy ary mezany rehetrarehetra hoe resin'le subordonné o le grand hoe le général zany lasan'le resin'le lieutenant mampimehibe zany fa tsy maintsy ny général no maharesy hatramin'ny farany fa raikitra ny ady satria ao daholo ny cerveau de ohatran'izany io sary raha tena raikitra ny ady aizany misy an'le grand de le grand rikatra Russie no mipetraka fa tsy ao Amerika automatika resy Amerika satria ny teknôlôjia taty am'le grand daholo ny ainy zay fotsiny valy teny mena nareo no zany tsy maharesy eo zany Amerikana nanao iny na inonino no ampiasainy meko aminareo ny valy teny ohatran'ity filatanako ity na lehibe ny fitaovam-piadiana andreseny Losianina n'izao tontolo zao de io Amerikana reo io ao anatin'ity lehibe ny filatanako ity sa me mandinika an'izay fa ao am'zareo zany izy mety manafina fa zany dévolentsika reny zay kambon'le izy tozany hoe inona le izy ao raha meko valy teny tsotra kely avy ety amiko nareo tia ny ampany anakaiky am'izay aiza no komandy andreo zavatra reo zavatra reo de commande électronique raha andefa bomba atomique de commande électronique iza ny tompon'le commande nefa ary taiza nazona ny commande iny avy any extraterrestre aiza lehibe ny extraterrestre ao Rosia firy importé an'le puissance ny ao Rosia de firy importé an'le puissance ny Amerika dosiko mantsonareo any amin'ny source foana ny lehibe any amin'le grand aiza le grand no mipetraka le grand mipetraka ao Rosia ianao ve andefa mibombanao avy any de efa fantatry zareo de ahodiny fotsiny mivirinao aminao io zay fotsiny de vita simple comme dire bonjour de hoe taiza ny source ny nazahoana an'io tôpediny tany am'zareo extraterrestre de zay nahavoa zareo ankehitriny satria le olombelona tena navita an'zareo mivadika inona ny fivadiana voalohany tsy nety ny bebaka ny olona hiala ny fahotana tsy nety nanatona any osoany dikan'izay de zao sary hitanareo zao ianao anisany ianao zay mijery sy mahitana ianao le anisany ianao satria ianao ny fampianarana ianao ny vavolombelona fa tena afaka ny fahotanany miaraka amin'ny Elia nanenao tsy nanatona ka tsy efa naman'ireo devoly reo ve ianao nge efa voany efa azony ianao efa anatiny ao anatin'ny harona ny ianao efa lasany ianao efa andevony ianao efa mibaby ny adalany ianao ary ianao le tifitra ny eo soa rehefa tonga izy anenina be vavy ianao nefa de tsy mety zay ny lalakala ianao ka zay le hoe io le olona fa nitondra basy satria na volony nareo menakavy lasany daholo nareo olombelo eto am'ty planeta terre ty lasany daholo nareo tsy misy me miady aminy satria lohanareo etraetra mihitsy nefa voabaiko ny lohanareo azony nareo io profo hoe maninona ho anareo tsy mety miana zao famarinana zao matonareo makany am-piangonana de teo afaka amin'ny fahotana firy taona ianao no nivavaka atao ovinanao ny afaka tamin'ny fahotana tsisy zao renao de mbola mavita mandainga indray hoe zay koa afaka amin'ny fahotana nefa ianao hatramin'izay niady hompanota fa rehefa nyteny ela hoe zay tsy manao tentsony de mba avokoa anao mba miteny hoe zay koa tsy manao tentsony ino ny ty lainga be mbola nafafinao amin'ny tenanao ndray mbola nivolonao fanipiriny le fanahnao mbola natsipitsipinao ny amin'ny elo fanipiriny fanahnao mbo tsy tonga saina ihany ve anao io fa saingy zay hoe safidiny ianao fa jerevo ny sary fa nitaritiny devolonareo itifitra an'Andriamanitra itifitra an'ilay mpamorona anareo tsy tonga saina intsony nareo kefa samy tsy tonga saina ihany jereo ary moa zaoka lozika be ireo itifitra an'ilay mpamorona anareo satria maninona nareo aty fa teneny hoe fiangonana tsy mahafaka amin'ny fahotana pasteur sy mopera tsy mahafaka amin'ny fahotana izy ary ty milevo anatin'ny fahotana aiza ny espoir anareo ino ny janonanao mio toeran'io fa mijanonga inareo nefa ny fahainareo fa Andriamanitra tsy meno mpanota iza zany no meno anareo mivavaka mandeha ny am-piangonana io de volenge fa tsy tealalo nareo de ohatran'izay koa tovy le sary efa tonga Hosoa de vitanareo no mitondra basy itifitra anazy indrisy ry olombelona zany ny tantara ratsy matsiravina lalovanareo tahaka ny ahoana ny alahelo-n'le mpamorona rehefa tonga eto ianao no nisan'le manome alahelo anazy ka rehefa omenao alahelo am'izay izy am'ty andro farany ty antsoinao tsy mety miditra antsoinao tsy mety mandeha de mendrika anao ny fandorana mandrakizay mbola velona de dorana maty makany amin'ny elo mafarana ny tenin'ny Elia ny endra mahita tany lozaka amery adala mandrosika vo samy mieritreritrynareo an'izany teniko zany zay ny valiny teny hoe tsy maharesy Rosia zany io Amerikana io raha misary hitanareo maso de ohatrany hoe marina zany fa ny zava-misy
tsy maresorosy izany reo ary zany moa tonga ny andriamatodiny lalitra samidikiditra hoe itifitifitra ro izy mahay an'izany resaka zany izy ary aloha ary arovanareo re ukrainianina miary kely mba atao fa tena raha itifitra rosia izany saingy ny olona tsy mahafantatra zany histoara zany nareo olombelona sady tsy hainareo zany tsy fantatra nareo de pasenareo am'izany resaka zany fa zany no marina any am'tsy tamaso zay na tonga nany teny hoe aza mijery ny tamaso fa mijerevany tsy tamaso ary izay mijery ny tsy tamaso ary mandeha ny am'tsy tamaso fa anjaranareo olombelona no mba zaraina aminareo ny hoe ty misy zahatra azo tenenina aminareo de mba zareny ely ary fa azo zarena aminareo fa ny momba anay tsy ho tenenanareo mihitsy novinoviana satria efa migadona ny fandravananareo to ambonin'ny tany zay maimeno any ely de vonjeny rehefa tsy maimeno any ely maso tsy miaino fa tatazo ny valina mifarana ny teny na izany zany efa ny ely de mirahasoanao foana andao any amin'ny Ahosoa mba vonjeo le fanahy aza vonoana izy aza ty teny ianao ivavakasika misaotra dada mahalay avano ny am'izany tenetsy zany misaotra noho ny am'izany sady afatrafatra ny fananarana re fampitandremana hoe zao no miseho ka ho aiza ianao fa tena sady mbola nisy torolalana nomenao ihany dada malay avao tena famaranana faraparany amin'ny famonjena marina ity mikatona ny zavatra eto amin'ity tany ty ary tsisy horaisina intsony zay mbola azo avotana dia mba voto faraparany dada Maria ava voninahitra anao mandrakizay atao may miainana ny tonga saina ary atao may mandraina izay rehetra mbola manirinao any aminao dada malala iay avao ho anao ny voninahitra mandrakizay ho tanterahana ny teninao sy ny laminasanao ary tsy maintsy tanterahana faingana ireny amin'ny anaranao Ahosoa naovana ny vavaka sy ny teny rehetrarehetra haleloia amen de mirahary isotsika tra samotaina Ahosoa ho amin'ny fiarahantsika manaraka indray vedromatoa